La 4G Batelma vous présente Nivava. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry ivon'ny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy mbola amidy ny sistan'ny Madagasikara saingy amafisina ny fisorohana rehetra. Izay nambara ministry ny fitaterana sy ministry ny fahasalamam-bahoaka androany nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny solombavamboakan'ny Madagasikara teny Tsimbazaza. Tsy mitombona ny filaza ny filohan'ny antenimeran-dolona fa tsy ampy ny fotoana nandiniana ny volavolan-dalàna mahakasika an'ireo couvrement des avoirs illicites raha nambaran'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité androany. Nankatoavan'ny birao maharitry ny seny ny fametra-pialany nataon'ny filoha-lefitra Thierry Rakotonarivo tsy ho mpikamana intsony eo anivon'ny seny. Ny famoahany vaovao tsy nahazo fankatoavana ny birao no antony nanesorana azy. Tsy misy lalao iraisam-pirenena fa mivadika lalao nasionaly izany. Tafiditra ao anatin'izany lalao ady totohondry izay ho tanterana ny sabotsy ho avy izao. Miato avokoa ny lalao iraisam-pirenena araka ny fampahafantarana nataon'ny ministera tompon'andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitohy hatrany ny fandraisana fepetritra entitra manoloana ny fiparitany coronavirus any Italia nanomboka androany. Mikatona avokoa ny tsena, ny bar, ny restaurant, akoatra ny pharmacie sy ny supermarché. Ny antenen'ireo avy. Salamatra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tsy mbola amidy ny sistan'ny Madagasikara saingy amafisina ny fisorohana rehetra. Izay namara ministry ny fitaterana sy ministry ny fahasalamam-bahoaka androany nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ny solombavambahoakan'ny Madagasikara teny Tsimbazaza. Michel Arnard. Fanidina ny sistan'ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana voafetra. Efitra saika niraisan'ireo solombavambahoaka nandray fitenenana teo anivon'ny antenimera-pirenena androany. Nanakapony izao amin'ny pasager fa tsy hoe amin'ny entana. Ka moa ve misy fetrafarana hoe sanaty firy ilay olona trasan'ny coronavirus eto amintsika, zay vo an'iray io fepetra io hoe mitsapona daholo ny sistany ho an'ireo pasager avy any ivelany. Efa pandémie zao ny coronavirus. Tsy epidémie intsony fa pandémie, zany hoe eran-tany io zavatra io miparitaka. Ny zavatra andrasana am'findra-panjakana dia ny fanidina ny sistany rehetra. Zay ihany zavatra angatana zao fa tsy andrasana hoe tonga na misy katron-filme anankiray hoe tena voly olona. Itsika mafantatra tsara fa tsika marefa ara-pahasalamana marefa amin'ny zavatra rehetra lehibe nefa rehefa iaran'ity arety mandrozy ity dia efa mandray tepetra samy mamidy no varavarany aby. Sy hoe voatery hoe misy tranga miseho eto, zay vokoropaka isika. Inonareo vao feonay ka zava-dehibe ho an'ity trandransika ty zany. Aleo aloha tia mahandro tena mbola ao anaty fantrano. Idio olo fa tadidiko tsara mihitsy sahoany io. Entina avany d'origine Tamatave. Io koa avany resaka conteneur daholo zany. Io koa resaka semi-légionnaire mbola conteneur koa io. Ka izay ny teneniko hoe raha aleo soka amin'ny zavatra. Nanazava kosa ireo ministra tompon'andraikitra voakasiky ny fiarovana ny mety ho fidirana ny valan'arety teto Madagasikara. Fefa misy ny fifamidiniana maro isan-karazany, ny fanamafisina ny fisorohana maro samihafa no atao. Ny veriberina matetika tetika ihany koa dia hoe fanakatonana ny sistan'ny Madagasikara, zany hoe mba tsisy tsony zany ivezivezena na itsika avoaka na ny olona miditra eto Madagasikara. Sosokeviko zany, azo diniana zany, azo direny zany, mba sy maintsy analyser dia étudier mihina ny conséquence zany, firy andro, firy volana, firy taona manidy an'le
frontière tsika satria tsy fantareo vina mitapitro coronavirus io milana an'izay zany fa tsy hoe tonga dia maka décision fermeté be ohatr'izany tsika ary tsika tsy afaka dia tena hoe tsy compare amin'ireo tanàna bebe reo hoe rehefa tapitra ny virus eo anatin'izay volana roa volana dia l'économie ny injecté ny moyen dia tonga dia lasy tsika ave manana an'izay moyen zay lancena l'économie so dia hoe tsy matin'le coronavirus tsika fa mety ho matin'ny zavatra hafa milana an'izay ladoro zany fa voaray tsara mihitsy hoe ny fahasalamam-bahoaka no zavatra lehibe indrindra fa tsy ny vola voaray zany fantatra izany ary misaotra anareo nanamafy. Notontosaina androany tetsy amin'ny anteny meram-pirenena ny fihaon'ireo solombavambahoaka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta no mikasika ny coronavirus no loha hevitra nodiniana tamin'izany. Ankoatra ny fanafoanana ny didim-panjakana sy fanendrena tompona ndraiky mpanjakana isan'ny voatra tao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly mahakasika ny fanapa-kevitra izay raisin'ny fitondrana malagasy amin'ny fisorohana ny mety ho fidiran'ny coronavirus eto amintsika. Michel Arnaronjonatra. Fanamafisana ny fitsiriana amin'ny fidirana eto amin'ny sisin-tanin'i Madagasikara, fandrarana fanafody amin'ireo entana sy ireo mpandeha ny sambo miditra eto amintsika. Fepetra voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly mikasika ny fiarovana ataon'i Madagasikara amin'ny mety ho fidiran'ny coronavirus eto amintsika. Arak'izany, hatreto, raha ity tatitra ity tsy mbola misy ny fanindina ny sisin-tanin'i Madagasikara. Ho an'ireo solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana, teboka maromaro no mila jerena mialohan'ny anidiny izay sisin-tany izay. Iankinan'ny toe-karen'i Madagasikara ny fisokafana na ny fanindina ny sisin-tany amin'ny any ivelany. Ny fahitako ny fanapahan-kevitra ny gouvernement sy ny conseil des ministres mahakasika le hoe tsy anidy le fivitany mahakasika le coronavirus dia rariny satria zao ny antony. Teto aloha zany matoy ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta dia tsy zavatra azosika hoe azosika ialana hoe andao ahidy fa izy ireo nivory eo daholo ny élément rehetrarehetra na ny santé na ny sécurité ny publique sy ny tariny ke regny no nanapaka dia rariny raha ohatra ka arahinsika le izy ka zaho zany eketo dia miteny hoe ny fitandremana ny tena tsara indrindra dia avy amin'ny alalan'ny fahadiovana ihany. Ny zavatra mampanahirana manko dia zao andao ary hoe ahidy sisin-tany ve ny soliky ampy ve ny filana ampy ve ny rehetrarehetra zay nge ny olany raha midika hoe ahidy sisin-tany dika zany manko tsy misy afaka mitra titsona na sambo na avion na ina fa dia mikatona tsika ny fanendrika hoe tsy misy ny carburant avy ny penérina zavatra ilaina andavanandro dikan'izay zany ndraisin'ny fanjakana le hoe alao aloha ny sisin-tany tsy ho akatona fa kosa amafisina ny fitandroana le olona miditra ato anatin'ny Madagasikara. Tsy azontsika tsintsinoavina ihany zay fanapahan-kevitra zay satria ny firenentsika dia mbola misy ny fiankinan-doha amin'ny lafiny maro amin'ny firenena ivelany. Raha mijery fotsiny atsika zao ny toe-karentsika eto nanomboka ny fanodina ny fifandraisana avy any Chine dia sakisaky efa miakabidy ny vidin'entana amidy eto toerana. Kanefa raha mahakasika ny trangana arety mandoza sady arety mifindra io izay nandripaka ny firenena efa matanjaka dia anisan'ny mampiorohoro io ka tokony ho endritra dia endritra ny fandraisana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana indrindra fa ny manam-pahaizana mahakasika ny fahasalamana amin'ny fiarovana an'io fa raha sanatrika tafiditra eto anatin'ny firenentsika io dia ho anahiranantsika ny fomba fiarovana sy fanesorana azy. Ke Malagasy dia anisan'ny firenena mbola mahantra andalam-pandrosoana ny tena marina izay anisany hoe tsy ampy fitaovana dia n'izao mbola tsy tafiditra dia aleotsika misoroka satria natokana ny aina. Etsy ankilany ankoatra ny mikasika ny coronavirus dia isan'ny songadina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fananganana toerana amin'ny refy 709 metatra tora-droa hikarakarana ny be antitra ho an'ireo mahery fony firenena. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa ny tsy fisian'ny fanomezana rana vaovao ho an'ny mpitrandraka mpandrarà mikasika ny harena kibon-tany fa ny aba takiana amin'ireo mpitrandraka amperinasa no ampitomboina.
Nahazo famatsim-bola amin'ny tetina 3.4 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena hiatrehana ny fianaky ny coronavirus i Madagasikara. Izara roa mazava ny fampiasana n'io vola io. Yves Richard. Vola mitentina 3 tapitrisa sy 9 dolara no natolotry ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny sampandrara iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana hiatrehana ny mety ho fianaky ny coronavirus eto Madagasikara. Hanamafisana ny fepetra efa niraisan'ny fitondram-panjakana ny famatsim-bola ka teboka roa ny laharam-pamena anatin'izay. Voalohany ny zavatra rehetrarehetra mahakasika fanaraha-maso le aretina, le surveillance zany aty amin'ny sistany sy manerana ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra aty anatiny. Ao anatin'izay ny laboratoire mazava ho azy amin'le confirmation aingana an'le aretina raha sanatria hoe misy cas suspect zany. Zay le axe voalohany. Ao anatin'izay ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny remise à niveau ny mpiasan'ny fahasalamana mahakasika an'izay fanaraha-maso an'le aretina ny amin'ny sistany sy aty anatin'ny au niveau ny tany zay zany. Faharoa dia ny resaka fitsaboana rehetrarehetra atao ho an'izay marary any amin'ny hôpitaly zany. Ao anatin'izay ny resaka fanafody, ao anatin'izay ny resaka équipement isan-karazany, ao anatin'izay ny ambulance. Tafapetraka avokoa araka izany ny paikady hiatrehana ny coronavirus araka ny plan de contingence noraisin'ny ministera tompon'andraikitra. Hoentitra manoloana io ny fanaraha-maso manomboka amin'ny fitsirihana ny olona ina na ny cas suspect hatramin'ny fandraisana azy eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Hojerena ihany koa ny fanamafisana ny serasera ahafanitarany vahoaka ny fiatrehana ny fianaky ny aretina. Le fomba fifindran'ity aretina ity tsy misy afa-tsy anankiroa araka ny efa voalaza reny. Ny voalohany dia kohaka sy mievona ao anatina elanelana 2 metatra. Ankoatran'izay tsy mamindra tsony, tsy mifindra amin'ny rivotra ty virus ity. Zay zany ny anisan'ny tsika chirurgical. Iny tsy ho an'olona rehetrarehetra iny fa ho ana marary. Iny zany tsy maharo raha ny tena marina tsy maharo amin'le aretina. Fa apetraka ho amina marary iny mba tsy hamindrany any amin'ny olon-kafa. Protéger ny hafa zany iny cache-bouche fa raha tena te hiaro amin'le tsy azo an'le aretina dia le resaka masque le atao FFP2 no atao. Fa iny kosa tena natokana ho ana olona zay tena mifanerasera mifandray mikarakara marary. Dokotera ohatra mpiasan'ny fahasalamana na zay mpiandry marary. Androany araka izany no tontosa tetsy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Mboda ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny OMS mahakasika ity famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam pirenena ity. Manavahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy fa Dr Manitra Rakotoarivony zay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Amintsika amin'ny teny zao manitona ny sainy be sy maro mahakasika an'ity aretina coronavirus Covid-19 ity. Inona ny hoe azonareo ambara avy amin'ny ministera mahakasika ny aretina hoe aiza ho aiza Madagasikara amintsika amin'ny teny zao. Misaotra be dia be amin'ny fanontaniana, izany tokoa no manitikitika ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny fanarahantsika dia ny hoe raha misy tonga ety Madagasikara vahiny avy any ivelany ka nandalo ilay firenena raika amby zato izay misy an'ity aretina ity dia tsy maintsy ho tazomina 4 andro amina toerana anankiray amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny hôpitaly nanaovana azy. Ny eto Antananarivo fotsiny dia ao Anosiala nanaovantsika azy. Amintsika miteny izao eo amin'ny 17 no araha-maso. Raha mitenitsika hoe araha-maso dia tsy misy fisehoana aretina sady tsy nafana hoditra no tsy tratran'ilay ataontsika hoe tahaka ny voan'ny gripa ireo olon'ireo. Fa na raha-maso satria nandalo tao amin'ilay firenena izay ahitan'ilay aretina. 17 nisany. Ny 7 amin'ireo raha tsy diso vehivavy ary ny 9 7 amin'ireo lehilahy ary ny 9 vehivavy. Amintsika miteny izao salama tsara ireo ary araha-maso mandritra n'ilay 14 andro. Efa andro vitsivitsy ny natongavany tao fa mino fa ivoaka somatsara ireo rehefa tonga fanaraha-maso hoe vita ilay 14 andro. Tsisy tokony atahorana zany eto amintsika. Tsy mbola nisy an'ilay ataontsika hoe aretina coronavirus tafiditra eto Madagasikara hatramintsika miteny izao aloha mbola tsy nisy zay. Efa misy zany no fepetra raisinareo. Efa fantatra koa amin'izao fa misy ny laharana maitso amin'ny nivonareo amin'ny ministera laharana maitso 910 ahoana ny mahakasika an'izay. Misy le laharana maitso efa nampiasaintsika tamin'ny andron'ny pesta, tamin'ny kitrotro ary misy aretina vitsivitsy izay resahana ao amin'ny laharana maitso io. Tsara ihany ny ampahafantarana azy atsika menakavy laharana maitso 910 maimaim-poana izy io afaka miditra na Airtel, Telma, Orange.
reo miditra ao miresaka fivalana antsika ao resaka aretina vokatra ny firaisan'ny lasy ny vavy coronavirus mazava ho azy ny peste ny paludisme tazomoka io resantsika io ny kitrotro rougeole resantsika ao daholo a dia mety misy olona manontany momba na fanabeazana izany azo resahana amin'ny 910 zany reo zavatra vitsivitsy mikasika fahasalamana reo no horesahan'ny olona ao anatin'ilay 910 ary amintsika miteny zao dia ny coronavirus no andeha ataontsika hoe mitanany lorarina ao amin'ny serasera amin'io 910 io manaraka azy ao ny paludisme marina tokoa sao de varina amin'ny coronavirus fa paludisme manao ny ataony eto amintsika dia hoy ny dokotera manitra matetika miresaka amintsika hoe matory ao anaty lay misy odomoka isaky ny alina mandavataona ahoana ary ny antotanisa azo resahanao makasika an'ireo hoe antso miditra ao amin'ny hoe 910 io marina tokoa aloha zany ny raha resahana fotsiny aloha le coronavirus ndao zay ny tena resantsika ny fanontaniana apetraky ny olona betsaka indrindra zany dia ny hoe resaka information générale zay moa ny ilazana azy dia ny hoe ohatrohatry ny ahoana zany aretiny zany taizy zany ny atomboka manahoana zany eto amintsika reny a efa misy 9 alina mahery tao anatina 9 herinandro nanombo 9 herinandro io a dia zay no isan'ny olona ny resaka fotsiny hoe manahoana sy ahoana zany dia ny fanontaniana manaraka ao ny amin'ny hoe misy fitsaboana ve zany aretina coronavirus zany sa tsisy fitsaboana manahoana ny fitsaboana azy inona ny fiarovana azy ao atao ny olona nanontany an'izay tao anatin'ilay 9 herinandro a dia eo amin'ny 10,000 mahery eo 200 sy 10,000 mahery kely zany hoe vitsy kokoa ny manontany momba ny fiarovana mihoatra amin'ny hoe inona zany aretina zany 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 afahantsika mijery tsara ny hoe mbola ohatrany tsy fantatr'olona loatra ve zany lay aretina dia ampahafantaritsika azy ao anatin'ilay 910 satria amin'ny 910 io a misy nay antso mety tsy voaray marihana tsara hatrehetra zany fa ny isan'ny olona miasa ao an'ilay 910 a dia olona 8 a indro 2 fois 8 16 fa ny zavatra atongavanay amin'izao fotoana zao satria fantatra fa raha mijery ny antotanisa isika dia ireo lay antso tsy voaray miakatra marina fa manana antso voaray tsika fa eo amin'ny 370 eo ihany no voaray fa ny akoatran'izay manjary very anjavony dia nanapa-kevitra ministera hoe ho ampina lay poste lay amin'ny 910 zany dia ho atao indroa dikan'izany zany a hitombo betsaka ny olona voaray ao amin'ilay 910 fa namarihana fotsiny no ataonainy amin'ny hoe okazay lay anyany ao amin'ny 910 dia ny apahatelon'ny olona miantso ao amin'ny 910 ray apahatelony dia mianyany avokoa ary io manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 alina dia mba hiangaviana atsika rehetrarehetra lehibe no fampinanatra misy zazakely dia misy mampirisika ao ambadika ao dia misy dia manopa fotsiny zao dia ngamba tsy ataontsika izay lay 910 fa angalantsika lay tena hoe inona no mahakasika nyity aretina coronavirus sy ireo aretina maro samihafa ireo ny amisy avisanany ratso ny iavian'ny soa tsika eto Madagasikara dia mahafantatra tsara mihitsy fa mila tsara fiomanana mba tsy ho tampoka ny amin'ny loza napetraka amintsika mandrakarivany amin'ny hoe rehefa mikohaka na mievina dia aza mifanatrika amin'ny namanao na aza mandrehoaka amin'ny tany na mandrora amin'ny tany tahaka an'izay fahazarana hatramin'izay fa mampiasa mosoara rehefa ikohaka na mandrevina tapenana vava tsy amin'ny fela tanana fa amin'ny lanto tanana rehefa ikohaka ary zay na ny vazaha na itsika malagasy dia izay ny fampianarana ny tanana ifandraisana mba tsisy mikroba ny manao ny arombava masika hozy tsika dia iny lay antsoina hoe masika anti projection aleo ny olona everina ho marary no manao lay masika fa tsy ny olona salama satria ny antony tsotra ihany ny mampifindra n'io aretina io dia lay rora sy mpitidroran'ny marary tonga any ambavan'ny olona salama mazava be zany resaka eto hoe atao zay tsy atongavan'lay roran'ny marary ho any amin'ny vavan'ny salama dia alao izy marary no asiana masika misaotra betsaka atao ankasitrahanao vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao sy ny tononareo fa nazavan'ireo misaotra topoka zay ny amin'iny fa tsy mitombina ny filazan'ny filohan'ny anteny merandoolona fa tsy ampy ny fotoana nandiniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny recouvrement des avoirs illicites raha nambarany comité pour la sauvegarde de l'intégrité tamin'ity androany ity manao antsoava amin'ny prime ministre sy ny solombavamboaka ireo sambadraraha miady amin'ny kolokolo ampiatra ny voalazany lalam-panondrenany miantarandriana
tsy tokony hisy ny fanakanana ny fampiarana ny didy tsy volana mikasika ny famorian'ireo harena azo tamin'ny tsy ara-dalàna sy tsy ara-draniny, hoy ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly. Nanaitra azy ireo ny tsy nankatoavan'ireo loholona ny fampiarana azy. Tsy mitombina raha nambaran'ny CSI na ny Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ny filazana fa tsy ampy ny fotoana nandinian'ity volavolan-dalàna ity, araka ny nambaran'ny filohan'ny Antenimieran-donomaly. Tena lavaka aloha zay satria efa nivoaka journal officiel tamin'ny volana août 2019 io ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites io. Ary efa hita any amin'ny site web tsy miafy io lalàna io ka tsy afaka hiteny mihitsy izy hoe tsy nanana tsisy copie an'io lalàna io tany aminy satria efa nivoaka journal officiel. Un sénateur zany no tsy mamaky ny journal officiel tsy mahafantatra hoe inona no lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena dia tena efa grave be zany. Nanana fotoana efa depuis août 2019 izy hijerevana an'io lalàna io. Dia tsika Madagasikara nefa niteny hoe ianao an'io efa tamin'ny 2004 dia efa taraiky be satria tsy sahafoana moa ny parlement andany an'io lalàna io. Raha ampatsiahivina antsika efa nandalo parlement imbetsaka izy io fa tsy tafavoaka dia ny filohan'ny républicain mihitsy zany namoaka azy tamin'ny alalan'ny ordonnance dia io ratification io sisan'io ilaina. Mahavoasazy ny firenena ny tsy fandaniana io raha ny fifanarahana ny eken'ny Madagasikara momba ny ady amin'ny kolokolo ny jerena. Olana mety atera ny tsy fisitrahana famatsim-bola sy fanampiana avy any ivelany toy ny avy amin'ny banky iray isam-pirenena, ny vondrona Europeana sy ny maro hafa. Manao antsoavo ny Praiministra sy ny solombavambahoaka manoloan'io ireo sampandraraha miady amin'ny kolikoly hampiatra ny voalazan'ny lalam-pandrenana ahafana mandany ity volavolan-dalàna ity. Zay zany nanantena hoe mety ho lany le izy alohan'ny taperan'ity session extraordinaire ity raha ny fahazahoako azy dia amin'ny 16 mars no tapitra ny session extraordinaire dia raha ohatra ka natsoin'ny Praiministra ny commission mixte paritaire androany dia afaka tonga dia lanina rapitso io ordonnance io. Raha ohatra ka ny procédure normale no arahana zany hoe misy deuxième lecture androany dia mbola makany amin'ny Sénat dia manao deuxième lecture dia mbola ho laviny dia miverina indray zany commission paritaire dia raha tsy mifanaraka dia afaka ny Assemblée nationale irery no mandany an'ilay lalàna. Matahotra ny mpanao politika dia matahotra izy hoe raha misy fananana azony tamin'ny tsy ara-dalàna dia ho avy ny système anticorruption na ny fitsarana amin'ny ankapobeny aka ny entany. Fa raha ohatra ianao ka nahazo fananana tamin'ny alalan'ny kolikoly na tamin'ny détournement de fonds na tamin'ny abus de pouvoir na ny abus de position dia tsy ara-dalàna iny fananana iny ary ny tena tompony dia ny vahoaka malagasy. Karazany telo ny sazy raha toka voaheloka eto Madagasikara: figadrana, fanefana vola ary ny fahatelo dia ity fanageazana fananana ity. Io fanageazana io no atahoran'ny mpanjika lalàna sy mpanao kolikoly indrindra eto amintsika raha ny fanazavana. Mampametra-pantaniana manoloan'io ny mety tsy fandraisany tsy fankatoavan'io didy tsy volana io. Tsy ahivina, ny Samifinina sy ny Bianco no manao ny fanadihadiana amin'ny raharaha iray ary ny fitsarana no mamoaka ny didy ho fanageazana na tsia. Namafisin'ireo sampandraraha miady amin'ny kolikoly fa tsy tokony alokalofana amin'ny fanaovana politika ny fanaovana kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna. Midika ho fiamorana amin'ny ady ihany koa izany raha ny fanazavana hatrany. Nanao fanambarana iraisana ireo solombavambahoaka avy amin'ny IRD sy ireo solombavambahoaka mahaleo tena miaraka amin'ny fitondrana androany manoloana ny fahitan'izy ireo fa mampikatso ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena ny Antenimieran-dolona. Fanampanazavana mahakasika izay. Lazaina fa karazana misy sakatsakana amin'ny asa fanaovan-dalàna. Ny sakatsakana voalohany dia hoe nandalo teny amin'ny Antenimieran-dolona ny volavolan-dalàna vitsivitsy dia no laviny zareo. Nefa fantatra tsara fa tsy hisy tony ady hevitra idirana lalina ny amin'ity satria efa mazava ny didiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa amafisina ny hampanan-keran'ireo lalàna ireo ho an'ny fitohizan-draha raha-mpanjakana, ho an'ny rindran-damina araky ny lalàna satria lalàna efa miasa reo lalàna efa miasa ato amin'ny tanin'ny repoblika reo ka ny fanakanana ny fampiarana an'ireo dia mitovy amina karazana hoe anakana antsika tsy hampiasa lalàna izay efa manan-kery.
taorinany fitsipahany teo anivony anteny Merandoolona ireo volavolan-dalàna mahakasika ny patrimoine routier sy ny recouvrement des avoirs illicites nankatoavany ireo solombavy-moaka indray izany tamin'ny ity androany ity nandritra ny deuxième lecture ary nanaitra ny maro any koa fa nanaiky ny andany izany ireo solombavy-moaka tim izy ireo izay nitsipaka izany tamin'ny première lecture. Iverina eny anivony anteny Merandoolona araka izany ity volavolan-dalàna ity nanome hevany momba ny fitsipahana ireo loholona ihany koa ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fanampanazavana. Nanapa-kevitra ny groupe parlementaire présidentiel ny ampandany ny lalàna ary ny groupe parlementaire HVF kosa dia nitsipaka no ny antony tsotra dia hoe tsy fandrindra ny ao anatin'ilay lalàna ka tsy fiditra zareo. Ny tiako marihana fotsiny ary nazavaina tao dia efa nanamby izy ity ireo itsovolan'ireo satria efa naboaka ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izany hoe lalàna efa niantra satria efa compliqué. Laza tsy nalala moa tao amin'ny anteny Merandoolona dia efa nazavaina taminy hoe nul n'est censé ignorer la loi izany hoe mahagaga ihany raha anteny Merandoolona laza tsy nalala mihitsy ny lalàna nefa ny lalàna efa navoaka ny anteny ny taranavo na ny momba ny lalàm-panorenana. Lafim-baovao hafa kosa indray nankatoavin'ny biraomaharitry ny CENI ny fametra-pialana izay nataon'ny filoha-hevitra Thierry Rakotonarivo tsy ho-pikambana eo anivon'izay CENI izay intsony. Ny famoahany vaovao tsy nahazo fankatoavana ny biraomaharitra no antony nanesorana azy. Henri Flore. Nanao fanambarana tetsy amin'ny fiboentoeran'izy ireo etsy Alarobia ny biraomaharitry ny CENI tamin'ity androany ity manoloana ny fampiatoana ny Andriamatoa Rakotonarivo Thierry ijanona amin'ny andraikitra eo anivon'ny CENI. Nambaran'izy ireo fa noho ny fahamena izay nisy teto amin'ny firenena no natonga azy ireo nandefa taratasy eo anivon'ny SCC ny 15 volana Martsa lasa teo mba hitondrany ity filoha-hevitra ity ny fiarovan-tenany eo anivon'ny fahefana maefa ACC. Namale izany avy hatrany ankilany teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary tsy nanaiky izany fa naverin'izy ireo teo anivon'ny CENI ny raharaha ho fampiarana ny andininy fa 7 sy ny manaraka azy ao mahakasika ny fitsipika anatiny ho an'ity voamiera ity. Nankatoavin'izy ireo ny fametram-pialana nataon'ny filoha-hevitra Thierry Rakotonarivo tsy ho mpikambana intsony ao anatin'ity voamiera ity. Ny 12 Mars dia nametra-pialana tamin'ny andraiky ny teto amin'ny CENI Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ary io daty io ihany dia nankatoavin'ny biraomaharitra ny CENI izany fialana izany. Androany 12 Mars dia nangataka any amin'ny fitsarana avo izahay mba hanonana fa misy ny fahabanga-toerana. Raha manonona izany ny fitsarana avo dia iangavy Andriamatoa filohan'ny anteny Meram-pirenena izahay hikarakara ny fandefasana ny solony. Raha fehezina izany dia mifototra amin'ny famoahana vaovao tsy nahazo ny fankatoavan'ny biraomaharitra fa indrindra teraka savorivory sy korotana no antony nampiatoana an'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Raha ny nambaran'ny biraomaharitry ny CENI tsy mampiova velively ny voka-pifidianana ny fisian'ny laharana karapanondro mitovy tao anatin'ny lisy-pifidianana. Efa navoaka teo aloha ity trangan-javatra ity ony teo anivon'ny CENI nandritra ny tatitra navoakany OIF eo ankilany tamin'ny taona 2024 no nahitana ny maro anisa tamin'ireo laharana karapanondro mitovy laharana ireo. Ny CENI dia nanana fitoetra mangarahara trano manodidina izao raharaha zao. Efa navoaka io trangan-javatra io nandritra ny tatitra nataon'ny OIF teo anatrehany mpiara-miombonantoka rehetra tamin'ny volana septambra 2024. Trangan-javatra tsy hoe afenina akory io zavatra io fa ny famoahana azy fotsiny no mila fitandremana mba tsy hiteraka korotana. Eto amin'ny tany sy ny firenentsika zavatra efa mivoaka tsy kelikely any anatin'ny tatitra isan-tokony io zavatra io zany. Ohatra fotsiny lazainay anareo zany dia ny 750 faingo aotra 7 isan-jato ny karapanondro mitovy laharana io
dia talohany taona 2014 ny voanja. Tsy afaka nametraka fanontaniana ankilan'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Mampambetra fanontaniana rehetra ankilan'ny hoe raha namoaka ny zava-misy marina ve ny filohan'ny lefitra tery Ankotonarivo maloana ny fisian'ny kara-panondro mitovy laharana be dia be izao izay efa tsy karitra hatramin'izay fa ny fitombony kosa no hita fa mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Tokony hiafara amin'ny fanesorana azy ve izany? Mahakasika izay hatrany dia efa tamin'ny taona 2014 no efa nahitana tranga mahakasika ny kara-panondro mitovy laharana raha nambaran'ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny KMF Konoe. Nancy Prinzer. Tenant du processus de l'enregistrement des électeurs nataon'ny KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena tamin'ny taona 2014 efa nahita tranga mikasika ny kara-panondro mitovy laharana izy ireo. Manana andraikitra amin'izao raharaha izao ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Inona ary zany no tokony hagagantsika raha androany raha ohatra ka misy olona Amanarivo ny Amanalo ny Amanetsiny na Manapitrisany manana laharana kara-panondro mitovy. Nisy tandrevaka be dia be ny fampitohitoy zany tao. Ny tany aloha nanao ny ataony hatraty aoriana mbola manao ny ataony. Raha izay anankiray faharoa ny teneninay ny zareo namanareo teo ihany koa fa dia ozy izay hoe tsy ny CNI no manao CNI. L'établissement de la CNI appartient au ministère de l'Intérieur. Non, au ministère en charge de l'Intérieur. Nanambara ihany koa ny filohan'ny KMF Konoe fa tsy vahaolana ny fandravana ny CNI. Ho anay tsy ny fandravana ny CNI mihitsy no vahaolana. Tsy ny fandravana ny CNI ny vahaolana fa ny fanatsarana ny fomba fiasa ary ny fanajana lalàna. Andray ohatra aminareo ho anay zany dia zao hoe rehefa ho averintsika io fifidianana io dia raha vao aloha zany ny RCC namoaka an'ilay vokatra hoe filohan'ny repoblika député raha vao ihany koa zany le tribunal administratif namoaka ny maire dia apetraka ny fanontaniana dia raha ohatra ho ravaina daholo inona tsony moa zany no ny institution ny androm-panjakana sy ny rafim-panjakana izy eto. Nilaza ny tenany fa tsy tokony ho amin'izao tranga izao no ametraka iahy amin'ny valim-pifidianana raha 700 ny tapa-avitrian'ny mponina nandritra ny fifidianana. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorian'izay ny atatsika mahakasika ny fanambarana izay nataon'ireo sous-officier. Eo ihany koa mahakasika ny fahatratrarana mpianatra 5 mianadahy izay nifoka rongona sy nana horonan-tsary mamofady rehefa avy eo ary. Découvre le nouveau smartphone Telma Ego Plus en Telma Shop à 369 milliards. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne.
Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Titi Manulciano. Tutti frutti, pour ma part. Tutti frutti, pour ma pile à la. Tutti fruits, Tineri. Bonbon, papa, tutti fruits, mystère, pomme, fraise, orange, envie d'un petit foulariard. Tutti fruits, mam Shimale Fakeri. voalohany eto madagasikara fiaraha-mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zonon'ny mpanjify irana amin'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana sy ny fikambanan'ny mpanjify ny 410 martsa ho avy zao isy ny fanentanana isan-karazany eny amin'ny tsena lehibe Andravoahangy, Analakely, Anosbe sy La City Ivandry partenaire Gold LMOI Abibo spécial ny mpanjifa sy ny fiarovana ny zono adidy arahana. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Androany nanao fanambarana manoloana ny resabe voizina ao anatin'ny tambazotra tserasera ankehitriny ny manambonihitra lefitra eo anivon'ny 10 malagasy. Fanampanazavana makasika izay fanambarana izay. Ankatoavinay toy ny anak'Andriamaso, ny lalàna 970, sipoka aotra 720, mifehy ny rafitra fitondrana miaramila misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Amin'ny maha 10 anay ka elanay lavitra ny resaka politika sy ny fivoizana izany na amin'ny endrininina ho amin'ny tombosoan'olombisy. Soronay marindrano misy fankataovanay ireny fandotoananay manamboninahitra lefitra ireny ka toerinay zany rehetra mety andoto rano amin'izany. Vonina zahay hiara-miasa amin'ny mpitondranay isan'ambaratonga hanatanteraka ny velirano ny filoham-pirenena dia ny 10 manakaiky vahoaka ho tombosoan'ny tanindrazana iombonana. Fitarainana makasika ny kalitaon'ny entana no maro indrindra amin'ny fitarainana momba ny zon'ny mpanjifa tonga eny amin'ny ministera tompon'andraikitra. Tokony voahaja avokoa ny zon'ny mpanjifa miisa 8 eto Madagasikara raha ny fanazavana azo miantara indriana. Mbola maro ny zon'ny mpanjifa tsy voahaja tanteraka eto Madagasikara. Mikasika ny kalitaon'ny entana sy ny tsy fahafaham-po amin'ny fandraisana no betsaka amin'ny fitarainana voarain'ny ministera tompon'andraikitra tamin'ny alalan'ny laharana maitso. Masaha mihitsy ny mpanjifa fa izay ny tenenina foana hoe ampiana foana le fampianarana sy le fanentanana. Teto zao zay nametraka n'ilay laharana maitso dia hatramin'izay herinandro na tena nampahafantarana be an'ilay laharana maitso dia tena maro mihitsy ny miantso ary tena tonga dia mitaraina mandray andraikitra vetrany moa ny fanjakana mifanandrify amin'izay fitarana amin'izay. Tsy hoe izao ihany izay no manao hetsika fa efa nanao hetsika na tamin'ny herintaona azy dia efa nanomboka niady tamin'izay entana tsy manaraka ny fenitra amidy any amin'ny tsena izay tamin'ny fanaraha-maso entitra ny entana dia n'izy mbola miainga avy eo amin'ny faditseranana mandra-pahatonga anazy aty amin'ny mpivarotra. Miainga amin'ny tsiraray sy ny fanarahan-dalàna ny fampanajana ny zon'ny mpanjifa.
fepetra maro ihany koa no raisina entina hanatsaran'izany. Ny fanajanana ny mpanjifa dia adidirana, zany hoe ny rehetrarehetra ny mpanjifa rehetrarehetra dia tompony andraikitra, tompony antoka ihany koa ao anatin'ny fanajanana zony. Zay ny anton'le fampianarana, satria raha tsy haintsika ilay izy dia tsy hitantsika hoe inona zany le zo tokony asarotiny atsika. Valo ny mpanjifa efa voalaza teo daholo: zo mavoaro, mahazo fiarovana, zo mahazo fahalalana ampy, zo mahazo fanabeazana, zo mahazo fanonerana, zo miaina amin'ny tontolo milamina sy madio, zo misafidy, zo misitraka ny filana fototra amin'ny fiainana, zo akana hevitra sy hoenona. Ny tena tiana tongavana dia hoe amafisina ny fanajana ny indrindrindrindra ilay zo hoenona sy akana hevitra rehefa misy ny sehatra iarovana ny tombotsoa iombonan'ny mpanjifa, ary eo ihany koa fanamafisana n'ilay zo ahazo fampianarana. Nosantarina androany teto amin'ny Jijira Bearvelo ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa. Fampianarana sy fanentanana ny mpianatra momba ny zon'ny mpanjifa no nototosaina tamin'izany. Tsy aivina, misa enina ny fikambanan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Vehivavy manana fahasembanana misa 600 manerana ny Madagasikara no azo fiofanana ahafahan'izy ireo mivelaza sy mivoatra. Nandritra ity taona 2024 ity no anatotosana izay fiofanana azy ireo izay. Tinara tsy mandresy. Ny 800 ny Malagasy dia tsy manana fiariana marina. Manansaatra kokoa anefa izany fahafahana miary izany ho an'ireo olona manana fahasembanana. Tsy milavolefina anefa izy ireo fa miadatra any mba hivoatra sy hivelatra. Tafiditra ao anatin'izany fampivoarana izany indrindra, vehivavy manana fahasembanana miisa 600 manerana ny Madagasikara no hisitraka ilay fiofanana mamerina harena hanampiana azy ireo eo amin'izay sehatry ny fiariana izay. Zany hoe ny vondrona fama rehetrarehetra manerana Madagasikara zany dia azo fampiofanana maimaimpoana izay atolotra an'izy ireo ao anatin'ny lohateny hoe mamerina harena. Tsy mamerina harena voalohany, faharoa mandrapatonga amin'ny faharoa ambin'ny folo dia mandritry ny taona zany dia io fampiofanana io dia hozaraina. Dia zareo koa mba hifampizara amin'izay manodidina anazy dia entina izany hifampahiresana ny fampivoarana mba hoe samy mivelatra maizy azy ny Malagasy dia afaka miary harena amin'ny fomba malalaka. Manana haren-tsaina sy harem-panahy artepo ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana ny vehivavy manana fahasembanana. Misy amin'izy ireo no efa nahita asa eny anivon'ireo orinasa izay miara-miasa akaiky amin'ny fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana. Any amin'ny indray zany dia efa misy eo amin'ny 10 eo zany zao ny vehivavy sembana efa nahita asa any amin'ireo orinasa mpikambana zany ao amin'ny GFM. Androany no nosafidian'ny fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana ankalazaina sy anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Efa mahatratra 570 ny tany fampiasana fanabeazana izana ara-pananana ao amin'ny komuna Belalanda sy ny manodidina. Efa tsy ahitana voaka tsy nirina na voaka aloloatra intsony any an-toerana ankehitriny fanentena. Manomboka amin'ny 17 taona ny ankizivavy amin'ny komuna Belalanda no efa manao fanabeazana aizana. Ny vehivavy 20 hatramin'ny 420 taona no maro indrindra amin'izany. Mahatratra 570 isanjato mandritra ny taona ny tahan'ny fampiasana ny fanabeazana aizana ao amin'ny CSP2 Mangily. Ka miasa mandritra ny herinandro sy tapaka ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ity tobim-pahasalamana ity. Misy vehivavy roa mahana fahasembanana ihany koa efa mpanjifa PF raikitra ao amin'ity tobim-pahasalamana ity noho ny tombontsoa azon'ireo vehivavy nampiasa ny fanabeazana aizana. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra, maimaimpoana avokoa ny fitsaboana mahakasika ny fanabeazana aizana na ny PF. Planification familiale. Iny tsy mitovy amin'ny tolotra rehetrarehetra omeny CSB iny, tsy andavam-bola zany iny, tsisy vola aloha mihitsy raha ny zavatra atao amin'ile olo manatiny anaovany azy na le produit zany, le produit tsisy vola aloha. Fa izy le teneniko teo hoe ny fanafody raha ohatra ka tsisy anona zahay hoe tsisy consommable, lany consommable ohatra hoe ny CSP dia iny zany no vidiny. Dia le consommable zany no vidina ao amin'ny fanome dia iny no andaovan'ilay olo vola, fa le PF tsy andaovan'ny vola. Vehivavy anjatony eo isam-bolana no tonga ao amin'izy ireo hiroso amin'ny fampiasana ny fomba fanabeazana aizana. Maro ny tombontsoa azo amin'ny fanaovana fanabeazana aizana raha ny nambaran'ireo mpisitraka.
Ty tombony mahay zany amin'ny ampiasako fanabeazana azy zany tamin'izay zaho zany mbo nianatsy be tsy tsatsan'ny lehibe voka alohan'ny fahavalo amby folo taona zany zaho. Zay zany ty tombony mahay voalohany. De lafa niteraka am'izay koa zany aho ty tombony mahay zany misy elanelany zany ty fiterahako anianako iny zany hoe tsy miteraky hoe isantao zany hoe teraky aho mitao toy le mitao avy koa miteraky fa misy elanelany zany. Mikarakara soa ny mpianako lafa nampiasa ny fanzabiterahana nizarako tamin'ny ampela namako. Maro fa tsy latsaky ny 20 fa nanao iaby. Tompon-daka amin'ny fampiasana fanabeazana ara-pananana eto Madagasikara mendrika indrindra ary efa nahazo ny prix d'excellence ny taona 724 ho an'ny faritra Tsimandrefana ity CSB Star ity. Miara-miasa amin'ny Wish to Action ity tobim-pahasalamana izay vatsian'ny UKAID vola ary misehatra amin'ny fahasalamana ara-pananana sy ny fanabeazana ity. Nanantanteraka fitsidiana ity tobim-pahasalamana ity ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Wish to Action. Isan'ny fanatsarana ny fenitra sy ny kalitaon'ny fandidiana ao amin'ny hôpitalim-panjakana Antsirabe amin'ny alalan'ny tetikasa izay arahana amin'ny mpiara-mombona antoka sy ny ezaka avy amin'ny fitondram-panjakana KOL-TV Antsirabe. Hitondra fanatsarana tanteraka eto anivon'ny hôpitalim-panjakana CHRR eto Antsirabe ireo komity ny filakevim-pitantanana eto amin'ity hôpitaly ity. Efa misy araka izany ny tetikasa izay nivolavolana entina mpandrosoana sy fanarenana tanteraka ireo fotodrafitrasa misy amin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka. Tanjon'izao tetikasa izao ny mba ahafahan'ny hôpitalim-panjakana manome ny tolotra fandidiana tsara kokoa manaraka ny fenitra sy ny kalitao. Entina ihany koa hanatsarana ny tolotra fandidiana fototra omena ny vahoaka eto Vakinankaratra. Nosafidiana manokana ny CHRR eto Antsirabe na ny hôpitaly Atsimo izany ary anisany isitraka ny fampitaovana sy ny fiofanana manokana ireo mpitsabo mpandidy eto amin'ity hôpitalim-panjakana ity. Voalohany indrindra fanatsarana ny formation na fiofanana ireo mpiasa eto amin'ny hôpitaly. Faharoa fanatsarana ireo izay fitaovana efa ampiasana eto mba anaraka ny atao hoe manara-penitra ny fitaovana ampiasantsika. Fahatelo fanatsarana ny infrastructure na ny trano zany izay efa voalaza teo aloha fa izay efa reradreraka. Ary fahaefatra fanatsarana amin'ireo fifandraisana amin'ny fandefasana marary avy any amin'ny CSB makaty aminay ohatra na ireo CHRD makaty aminay zany hoe le système de référence et contre-référence. Anisan'ny tranga misy any anivon'ny hôpitalim-panjakana ihany koa ireo olona izay tokony hiatrika fandidiana nefa noho tsy fahampiany ety mananara-bola dia voatery tsy afaka misitraka izany. Araka izany dia isy ny fikaroham-bahaolana sy ny fijerevana manokana azy ireny mba ahafahana izy ireo misitraka ny fandidiana hoy ny tompon'andraikitra. Ity tetikasa ity dia natao indrindra hanatsarana ny tolotra ara-pandidiana fototra, izany hoe raha misy reny sarom-piterahana dia mba mahazo césarienne izay tena hoe manaraka sécurité tsara sy kalitao tsara izy. Raha misy olona sendra tapaka indraindray ohatra hoe tapaka zany ny vokatry ny loza famoivozana dia eo ihany koa ireo olona izay hita hoe misy aretina any anatiny any mila fandidiana kanefa tsy afaka misitraka an'izay fandidiana izay. Misy aloha zany olana mety hoe ara-bola tsy afaka mandoha vola izy amin'ny fandidiana, tsy hanome fandidiana maimai-poana akory izay fa miaraka mikaroka vahaolana mba ahafahan'ilay olona hoe arak'izay ananany dia mba ahazo fandidiana manara-penitra ihany izy. Misy koa ireo olona izay tena hoe manana aretina tampoka mety hoe mba ahafahan'ny CHRR ihany koa mandray antanana an'ireny olona ireny ao anatin'ny fotoana tampoka koa izay mitanjona an'ity projet. Haritra 2 taona araka izany ity tetikasa ity ezaka iarahana amin'ny fitondram-panjakana ary isy ny fanitarana ho any amin'ny hôpitaly hafa sy amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Maro ireo komuna amin'ny distriktan'ny Sambava no azo tombotsoa amin'ny alalan'ilay tetikasa projet d'appui à la performance du secteur public izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Ny alarany avy izao. 170 no isan'ireo komuna ao amin'ny distriktan'ny Sambava nisitraka ilay famatsim-bola 5 tapitrisa ariary, famatsim-bola nataon'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ilay tetikasa PAPSP na ny projet d'appui à la performance du secteur public. Tsy maintsy misy ny fipetraharain'ireo komuna izay misitraka izany indrindra no nahatonga izao tantsoroka izao. Zon'ny komuna rehetra mahazo
le 5 tapitrisa. Le tantsoroka dia fanazavana mikasika ny fitantanana ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny, fitantanana mbolam-panjakana, tafiditra koa dia resaka ahoana fanaovana tombanizaka ary indrindrindrindra le tontolo iainana zay olombelona koa io, ahoana ny tontolo iainana, ahoana ny fametrahana fiantraika ny fotodrafitrasan'ireo commune. Ny andrasana dia hoe ny fahaiza-manao ho an'ilay commune miaraka amin'ny trésorerie comptable, zay comptable public, miaraka amin'ny technicienne, mba tonga ny vola zao amin'ny compte-ndreo, tonga dia hoe ahoana fanomboan'ny asa, manaraka ny lalàna mifehy ny tsena eto Madagasikara, tsena marché public, ary indrindrandrindra mitazy zay hoe fiantraika amin'ny fiainam-bahoaka zay toromarika ny filoham-pirenena. Isan'ireo commune voakasika izany tetikasa izany ny commune Tanambao-Daouda. Ny anaovana ilay tetikasa dia ny fanamboarana tranotsekoly fanabeazana fototra EPP. Ny andrasoko rehefa mivoaka avy eto dia ahay tantagna vola ara-panjakana zay efa takina aminay be ny tanàna sy ny mpitambolan'ny commune, fahaizana koa mampiditry vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tanjon'ny tetikasa PAPSP ny fanohanana fen'ny fivoaran'ireo commune. Ilaina araka izany ny fahaizany tantan'ireo commune tsirairay ahafahan'izy ireo mikaroka fidiram-bola hafa. Nametraka paikady vaovao hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ben'ny tanàna Mafaijijo, tafapaka any amin'ny ponina izany ary afaka miaina ampilaminana ny vahoaka amin'izao fotoana izao Gaëtan Andriatsala. Napetraka olo ara-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny commune ambanivohitra Mafaijijo, distriktan'ny Maintirano, araka ny velirano voalohany ny filoham-pirenena malagasy. Tanjona amin'izany ny fampandrosoana ny commune. Nisy araka izany ny fanentanana natao, ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana, ary ny fampandraisana andraikitra ny vahoaka ao an-toerana. Io zany na dia hoe hiezaka tsika hampandriam-pahalemana nefa ilay vahoaka tsy vonona andray an'ilay fandriam-pahalemana, zava-poana angamba zay zavatra zay. Ka hatreto zany ilay vahoaka zany hoe vonona andray an'ilay fandriam-pahalemana dia moramora kokoa taminay zany niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary napetraka nefa misy vinan'ny gendarmerie zay hampiorohorona isan'andro ny mpanao ratsy ny dahalo. Dikan'izay zany ampandregnesina amin'ny alalan'ny ena-manjery alefa ho an'ny sefokotany fa hoe tsy apetraka anay mora fotsiny ny mpanao ratsy ny asan-dahalo. Ka natongavana amin'izay zany pitsopitsony marobe indrindrandrindra fa nisy olom-bavam-bahoaka nanampy anay tamin'ny fametrahana an'io centre de formation zazavao io. Ka izy io ao zany amin'izao efa misy miaramila eo amin'ny 100 zany magnampy anay eto ny tsy fandriam-pahalemana. Marina fa hoe manao formation reo fa mametraka an'le fisakana ho an'le olona mandalo fisavana zay mitondra zava-marangitra na moara dia tonga dia président zareo. Dikan'izay zany amin'ity lalan'ny Mafaijijo ity zany aksa ity zany zao tena niaigna be mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra koa fa ireo amin'ny gendarmerie dia magnampy misafilalana foana. Efa oro volana izay tsy nahenona endrika tsy fandriam-pahalemana na sakan-dalana intsony tao amin'ny commune ambanivohitra Mafaijijo. Nisy ihany koa ny fisavana ny olona sy ny entana ireo mivezivezy ao amin'ny commune, ankoatra ny fanomezana moto ireo mpitandro filaminana. Mpianatra sivy Menada no sarana zandariny fokarongony sy nanao horonan-tsary mamoafady tao amin'ny fokotany Androanikely andingandingana distrikana Batondrazaka isaky ny alarobia arivany sy fotoana tsy ianarana. Izy ireo no manatanteraka izany. Gaëtan Andriatsilavatra. Ankizy mpianatra miisa 7 no sarony zandary tao Andranokely fokotany andingandingana distrikana Batondrazaka niaraka tamina zava-mahadomelina maromaro omaly tolakandro. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ireo tompo-tanàna sy ny sefy fokotany, efa elaela no natsikatra ireo mpianatra sy olon-dehibe maromaro. Ny fokarongony no sady nanao avetavetana tamin'ity toerana ity izy ireo. Nidina tampoka tena toerana ny zandary ka sarona ireo mpianatra miisa 7 Menada, 9 lehilahy ary 3 vehivavy izay nosamborona avy hatrany. Raha ny fantatra, ny alarobia hariva sy ny andro tsy fianarana no ahatongavan'izy ireo eto amin'ity toerana mangingina ity. Ireto fonosana rongony ireto dia tratra tamin'ny sasany tamin'izy ireo. Raha ny fe mandeha ihany koa,
Manao ireny horonan-tsary mamoa fady ireny ireto mpianatra ireto. Mandeha ny famitorana ankehitriny ary efa eny am-pelantanan'ny zandary izy 5 mianadahy ireto. Manoloana ny toetra rà, tsy nandray nesapeo hatreto ny tompon'andraikitry ny foibe ny mponina sy ny fiarovana ny vehivavy sy ny ankizy. Fihetsika izay mampametra-panontaniana manoloana ny andraikitra raisin'izy ireo amin'izao toetra rà izao. Ho avy ny firenena ny ankizy ka tokony harovana amin'ny trangana herisetra na avy amin'iza na avy amin'iza. Miato avokoa ny lalao iraisam-pirenena izay nokasaina natao eto Madagasikara araka ny ambaran'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Tafiditra ao anatin'izany lalao atoto-tondra izay ho tanterana ny sabotsy sy ho avy izao. Tsy misy ny lalao iraisam-pirenena fa nivadika lalao nasionaly izany. Fanantena. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, hivadika ho lalao hifanandrinana ny samy eto an-toerana na lalao nasionaly ny fifanana atoto-tondra izay ho tanterana ny sabotsy izao. Nateo aza ny fifampiresana nataon'ny mpikarakara tamin'ny ministera no lavina izany. Dia raha antsika mahalala fa nisy an'iny taratasy navoakan'ny fitondram-panjakana iny tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Tonga tany izay maly nanatona tany rehefa nahita an'iny tamin'ny seraseran'ny Facebook sy ny vaovao dia nanatona tany ary nanontany anjareo hoe ahoana ny fandeha satria efa nisy vahiny nasay. Valiteny moa hoe tsy misy exception fa tsy mibary hafa ny ankoatran'izay tsy azo atao ny rencontre internationale. Da izany anaty izany nefa nangatra ihany izay ny ahafahana manao ny rencontre nationale dia meken'jareo noho izany mbaram-pitonga zany fa raika ny combat amin'ny sabotsy ho avy zao fa fihaonana fihaonana nasionaly ihany zany natao amin'ny sabotsy zao. Maro ireo ekipa hifanandrina amin'io sabotsy io izay tafiditra ao anatin'ny faha-efapolo taona ny rakotiny Indrina Parfait izay malagasy nazo ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny adi-totondry. Ny fandaharam-potoana dia sokafana amin'ny combat de démonstration izay ataoko amin'ny boxe anglaise amin'ny marika zavatra be. Telopolo taona mahery izay zero lany no niakatra teo ambony farany. Dia tamin'ity moa nanasa anazy zany niakatra ambony dia nanaiky izy ampitiavana. Dia sokafana amin'izay démonstration misy marika izay zany ny lanonana arinan'izay ny combat ny Kenpo. Dia mamarana anazy zany combat ny MMA izay tanany ny goa ny tsikivy sy ireo hafa. Sehatra iray tokony hivelatra sy hanana ny toerana manokana raha ny adi-totondra eto amintsika. Anisan'ny sakana amin'izany ny tsy faneken'ny eny anivon'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ity taranja iray ity. Maresaka iraisam-pirenena. Mitohy hatrany ny fandraisana fepetra entitra manoloana ny fiparitany coronavirus ao Italia. Manomboka androany. Ny katona avokoa ny tsena, ny bar, ny restaurant, ankoatra ny pharmacie sy ny supermarché. Fanadina. Miamafy hatrany ny fepetra ny raisina ao Italia izay atanan'ny fitoboan'ireo olona voan'ny coronavirus. Mihoatra ny 2,2 ny tranga ary 2,7 ireo namoiny ainy vokatry ny Covid-19. Nanomboka ny alatsinainy ariva, tsy afaka mivoaka tsy amin'ny antony ny firenena iray manontolo ary nanapa-kevitra hanamafy ny fepetra ny raisina ny filoha italiana. Nous allons maintenant fermer les magasins, à l'exception de ceux qui vendent de la nourriture. Akatona manomboka izao ireo toeram-pivarotana, ankoatra ireo mpivarotra sakafo sy fanafody. Tsy ilaina ny hazakazaka any amin'ny supermarché anangona sakafo. Akatona ny magasin, bar, restaurant, coiffeur sy ny salon de beauté. Restaurants, les coiffeurs et les salons de beauté. Nanambara ihany koa ny gouvernemanta fa isy famoahana 520 miliara euro hiatrehana ny valana aretina. Ny atsasaka io vola io hanampiana ny mponina aorian'ny krizy. Ny atsasany kosa hanamafisana ny fandraisana tanana eny amin'ny hopitaly. Tao anatin'ny andro maro, feno ny hopitaly italiana. Tsy ampy ny fandriana, ny fitaovana, fanafody ary ireo mpitsabo. Miantso vonjy mivantana amin'ny fahitalavitra araka izany ireo mpitsabo. Les médecins appellent au secours en direct à la télévision. Eo amin'ny faraherinay izahay na ara-batana na ara-tsaina. Ampio izahay, feno ny hopitaly, tsy afaka mitsabo ny rehetra intsony izahay. Soigner tout le monde. Italia ny firenena faharoa ahitana ny coronavirus be indrindra manerana izao tontolo izao. Avy ao aminy avokoa ny 900,000 namoiny ainy ivelan'ny Chine. Ankehitriny, tafiakatra 900 ny tahampahafatesana any an-toerana. 6%.
dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Luxor, le plaisir du confort. Le journal vous a été présenté par Age, mienne simiage, mandivun vato. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. ni La 4G by Telma vous a présenté ni vavo.